teneny koa tao filan-kevitry ny gouvernement ary ny zavatra voasoratra atao amin'ny communiqué raha misy mahafantatra taranja tantara eto misy natao hoe anachronisme. Zay anachronisme zany ny fitenenana zavatra anankiray zay efa niseho teo aloha na ny contexte anankiray dia lasa nifangaro amin'ny zavatra hafa. Zay le anachronisme. Ny teny raha tadidinareo rehefa nisy ny fivoriana zay niarahako tamindreo ministra zay misahana ny fandriampahalemana tadidinareo tsara taria mahazo arivo dia efa niteny tamizay fa hoe ezaka mitondram-panjakana handamina indray an'ity raharahany lavanily ty zay miteraka herisetra, zay miteraka vonon'olona, zay miteraka tsy fandriampahalemana ary zay mety hiteraka zay fahampotehany filiera vanily zay zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ary ny tena tamizay fotoana zay raha tadidinareo fa hoe misy ireo tompon'andraikitra any atoerana zay voakasika mivantana mahakasika andreo tsy fandriampahalemanareo zany ary miray tsy kombakomba amizay tsy fandriampahalemana zay. Ny tenany zay ny tenako ary nisy anankiray taminareo angamba nanontany hoe izy azo fantarina very sokajin'olonareo niteniko tamizay fa hoe aleo ny fitsarana no mampahafantatra an'izany fa ny zavatra fantatray aloha zao dia tsy andefitra zay fa raha misy amin'ireny olona reny mbola manao ny mahazatra azy manao zadalany rinona ka fahavaratra avy manao isindalana tsy maintsy andrainy andaiky ny gouvernement mba hiverena ny fandriampahalemana ary anasazy amin'ny sazy farany zay ezana andreny tompony andraiky saram-panjakana reny. Zay ndresako tamizay tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernement mbola indresaka vanily iny no niresako tamizay ary tsy niresaka fitsarana manokana ny tenako tompoko. Ndresaka tamizay namerina le niteneniko tsy andefitra ny gouvernement raha misy ireo olo-mpanjakana tafiditra amizay firaisana tsy kombakomba amin'ny fanapotehana ny filera vanily io mety autorité administrative io mety ireo amin'ny fitandroan'ny filaminana mety eo amin'ny fitsarana. Zay ny fomba nitenenako azy tiako azava aminareo zay zavatra zay fa kosa tsy nisy ifandraisany amin'ny resaka raha Claudine zavatra teneniko tamizay fotoana zay fa za kosa averiko foana ny teniko izay efa fantatrareo hatramizay ary mbola tazoniko mahakasika ny raha iny na ny raha hafa zay mbola hiverina aleo anao ny asa ny fitsarana.